Mety ho tretry andro any an-dranomasina ny alatsinainy fa 7 ny volana febroary manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny talata 18 ny volana febroary amin'ny 9 maraina. Ny sary azo tamin'ny zanabolana dia saika maimaina aloha zany amin'ny ankapobeny ny morontsiraka ankoatrany any amin'ny tapany avaratra atsinanan'i Madagasikara izay hitantsika somary misy tandrivondraona kely mandalo eo ihany koa ny any amin'ny ilany voany andrefany nosy izay ahitana tandrivondraona raikotroka hatrany aloha zany indrindra moa amin'ny maraina. Raha ny toetrandrontsika ho an'ny an-dranomasina araka izany dia isy tandrivondraona vitsy raha ny any amin'ny Cap d'Ambre ka hatrany Cap Est ho an'izay rapitsy izay ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 8 kilometatra isan'ora. Ny avy onja kosa dia manodididina ny 1 ka hatramin'ny 1.3 metatra zany hoe adiny-panonja na anonjabe ny ranomasina. Cap Est hatrany Manoro andrahona mitsitokotoko mety arahin'orana malefaka indraindray ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Adiny-panonja ny ranomasina ary ny avy onja dia 4.7 ka hatramin'ny 2.2 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro andrahona vitsina ibalika ny masoandro ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Hatratra 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora manakaiky ny Taolagnaro. Adiny-panonja na anonjabe ny ranomasina ary ny avy onja dia 1 ka hatramin'ny 2.4 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie ibalika ny masoandro ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Mety hatratra 18 kilometatra isan'ora indraindray ny avy onja dia manodidina ny 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefany nosy kosa Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent ibalika ny masoandro iovaova amin'ny ankapobeny ny fitsokon'ny rivotra ka ho 7 kilometatra isan'ora. Adiny-panonja ny ranomasina na anonjabe indraindray ny avy onja dia ho latsaky ny 2.3 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Adiny-panonja ny ranomasina ary ny avy onja dia ho latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava ho maina tanteraka ny andro ary ho avy andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho tony ny ranomasina ka ny avy onja dia ho latsaky ny 4.10 metatra. Amaranantsika azy Analalava hatrany Cap d'Ambre isy tandrivondraona malana amin'ny maraina fa ho maina kosa rehefa atoandro. Iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho tony ny ranomasina ary ny avy onja dia ho latsaky ny 4.10 metatra.